antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tsika izay tena manaraka tsy tapaka izao fampaherezana izao. Ary raha ianao vao androany, ianao no mahita zao video izao dia miarabanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manasanao ihany koa hijery ireo video mivoaka taloha, ireo fampaherezana izay efa natao talohan'ity video ity, dia mazotoa ary mirary soa ho antsika rehetra. Ya, dia tsika hivavaka mba ahafahantsika hoe handray ny fanambarana izay tian'ny Tompo omena antsika tsirairay androany. Misaotra anao Tompo ny amin'izao fotoana mamy sady sarobidy izay ahafahanay tena hifandray amin'ny teninao. Ny teninao izay tena ianao ihany. Mankasitraka anao Tompo satria Andriamanitra miteny ianao, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra fitiavana. Tsy mitsahatra miteny ianao. Misaotra anao Tompo satria anao Tompo no mamoky ny fanahinay ny amin'ny teninao, manome fanambarana ho anay tsirairay, ho an'ny fanahinay. Ianao no manala ny kirana rehetra ao anatin'ny masonay, mba ahafahanay ahita ny zava-panahy izay tianao omena anay tsirairay. Ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ya, dia mamerina fiarabana ho antsika tsirairay ary fisaorana ihany koa ho anareo izay tena mpanaraka izao programa izao. Ya, handehitsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Romanina toko 12 ka ny 9:12. Zao no voasoratra. Koa amin'izany, mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanaovaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana marina. Misy zavatra anankiray izay alohan'ny resahana momba na alohan'ny anazavana izay teny izay misy zavatra anankiray izay tiako hoe entina eo anatrehantsika mba ahafahantsika mahazo tsara ny zavatra tena tian'i Paoly ambara. Matetika Paoly rehefa manoratra dia misy karazana fampatsiahivana amin'ny alalan'ny sary angamba, raha izay no azo lazaina azy. Sary izay alainy na ohatra izay alainy avy amin'ny testamenta taloha mba ahafahany manazava ny fanatanterahana ao anatin'ny fanekena vaovao na ao anatin'ny testamenta vaovao. Paul miresaka ato voalohany indrindra, miresaka momba fanatitra, tsy fanatitra vola satria matetika itsika zay ary izay ny olana misy amin'izao fotoana ho anivontsika kristianina. Paul miresaka momba ny fanatitra, matetika raha vao miresaka fanatitra, ny zavatra tonga ao an-tsain'olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia vola. Ny fanatitra ara-bola dia fanatitra anisan'ny fanatitra izay azo atao. Zany hoe fanompona zay. Anisan'ny karazana fanompona izay azontsika atao ho an'Andriamanitra. Fa ny fanatitra tena lehibe indrindra raha mijery ao anatin'ny Baiboly, ny tantaran'ny fanatitra, tsisy resaka vola. Hatramin'ny voalohany
mazava azy mahita resaka vola aty aoriana fa ny atao hoe fanatitra hatramin'ny voalohany tsy vola. Ary izay mihitsy ny zavatra tiany Paoly ambara amintsika. Zay mahatonga le hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, ny tenanareo. Ny fanatitra voalohany indrindra izay ankasitrahan'Andriamanitra, ny fanatitra voalohany ambony noho ny fanatitra rehetra dia ny tena. Izaho sy ianao. Ary Jesosy no ohatra avo indrindra. Jesosy no ohatra lehibe indrindra. Nanolo tena izy ho ahy sy ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Nataony tena ny ho fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Nosolovoina Jesosy Kristy. Dia Paoly miresaka ato, atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina. Zany hoe iza sy anao no fanatitra izay takin'Andriamanitra voalohany indrindra. Raha nanaraka ny fampaherezana teo aloha, nisy fotoana itsika niresaka momba ny fanatitry ny Kaina sy Abela. Dia hoe Andriamanitra nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Le olona aloha, alohan'ny nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ny antony Abela, fa Abela aloha no nankasitrahany. Fa Andriamanitra tsy nankasitraka ny Kaina mba amin'ny fanatiny. Tsy nankasitraka le olona sy ny fanatitra izay nataony. Iza sy anao no tian'Andriamanitra hankasitrahana aloha, vao ny fanompona ataontsika, vao ny fanatitra izay ataontsika. Tsy hiverena koa satria zavatra efa niresantsika. Dia Paoly miresaka ato, atolory ny tenanareo ho fanatitra velona sady masina. Ny fiainako sy ny fiainanao, ny momba ahy sy ny momba anao eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny tena zava-dehibe. Zay no mila tolorana ho an'Andriamanitra. Maheno matetika ny olona mitena manolo tena. Inona no atao hoe manolo tena? Vavaka ve? Rehefa mivavaka dia tompo manolo tena ho anao. Dia izay ve no atao hoe manolo tena? Satria ny fiainantsika mamoaka fofona. Tsy fofon'ny vatana akory, tsy nahoresahana. Mazavay koa rehefa avy eo amin'ny alalan'ny soratra masina. Fa mijanona amin'ny resaka fanatitra aloha. Ny fanatitra resahan'ny Paoly ato amin'ny Romanina toko 12, hoe ho fanatitra velona dia satria tao anatin'ny testamenta taloha na tao anatin'ny fanekena taloha, ny fanatitra natao dia resaka biby. Maka biby anankiray izay tsy misy klema, ondry ohatra, dia ny olona izay mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia mametraka ny tanany eo ambonin'ilay lohan'le biby izay tsy misy klema, izay tsy nanao foana, tsy nangalatra, tsy niditra ao anatin'ny sahan'olona ka inona ravim-bomanga na tsy fantatro. Tsisy klema ara-batana. Tsy zavatra nangalarina ihany koa. Dia reny no atolotra. Dia ho vonoina le izy. Misy karazana 2 na 3 aza. Fa tsy izay no resantsika androany. Vonoina. Zany hoe misolo
Zany hoe ampitaina amin'ilay biby ny fahotana rehetra, ny fahatsoana rehetra, dia iny no vonoina, dia zarazaraina, dia apetraka ambony altara. Izay no atao hoe fanatitra hodorana. Misy ihany koa karazana fanatitra hafa ihany koa. Vonoina fa tsy tetehana, fa apetraka ambony altara. Misy afo mirehatra, dia dorana. Izay no atao hoe fanatitra dorana. Dia may ilay izy. Ka tsy hisy na inona ho tavela fa dorana na ny hoditra, na ny tova rehetra, ny nofo, ny taolana, ny loha, ny zavatra rehetra mandra-pahatonga azy ho lavenina. Zany hoe tsisy na inona azo raisina. Dia ambony altara dia hisy fofona miakatra ao amin'Andriamanitra. Izay no atao hoe fofona na hanitra izay ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy endasina na atono hoe atao brochety, fa tsy maintsy dorana tanteraka, ka tsisy na inona azo raisina. Levona ilay biby izay mitondra ny fahotana. Izay no atao hoe fanatitra dorana. Ary izay mihitsy ilay ohatra nentin'ny Paoly, resan'ny Paoly ao amin'ny Romanina 12:12. Hoe ny momba antsika, ny fiainantsika dia tokony entina ambony altaran'Andriamanitra ka dorana. Izay no resantsika tamin'ny fandaharana teo aloha, izay lazain'i Jesosy hoe raha misy tahanaraka ahy, aoka izy handany tenany. Izay ilay fanatitra dorana. Aoka izy handany tenany, ka hitondra ny hazo fijaliana ka hanaraka ahy. Dia Paoly mamerina izay teny izay hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina. Izany hoe tsy misy klema zay. Ny fiainantsika mila miaina fiainana mandeha eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy misy tsiny. Tsy misy olona tanteraka, Jesosy irery ihany no tanteraka. Fa itsika miezaka mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, mandeha amin'ny mazava, ka rehefa tonga ny fahazavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, dia maninona? Dia miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny fahazaran-dratsy, mihazakazaka mandrakariva, manara-dia ny tompo, manaraka ny tompo, manaiky ny fanamboarana tian'Andriamanitra atao ao anatin'ny fiainantsika. Tao ambony altara ao anatin'ny testamenta taloha, nisy afo mandoro. Dia izao no lazain'Andriamanitra tamin'izay, Levitikosy 9:9. Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambony altara ka tsy havela ho faty. Zany hoe ny altara, ny toerana izay fandoroana fanatitra, mazava ho azy tsy vola zay, dia tsy maintsy mirehatra mandrakariva ny afo ka tsy tokony havela ho faty. Ny fiainantsika mila apetraka ambonin'ny altaran'Andriamanitra. Ka ao anatin'io altara io misy afo mirehatra, dia ny afon'ny fanahy, izay mandoro ny zavatra rehetra izay tsy ankasitran'Andriamanitra na izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao ny fiainako sy ny fiainanao apetraka ambony altaran'Andriamanitra, dia mamoaka fofona zany ny fiainantsika. Hanitra
mahakasitrahan'Andriamanitra zany. Zany hoe na inona ny zavatra ataoko, na inona ny zavatra fanompoana ataoko na ambarako, ny fiainako manontolo dia ankasitrahan'Andriamanitra. Izay ilay tantara momba ny Kaina sy Abela niresahako teo. Andriamanitra mila mankasitraka an'ilay olona aloha vao ilay zavatra ataony. Averiko tsy hoe tanteraka izika, fa itsika miazakazaka manadino ny aoriana, ny lasa rehetra, isaky ny tonga saina hoe ay ity zavatra ity tsy mety, na sehoan'ny tompo tamiko hoe hay misy klema ohatr'izao, misy zavatra ohatr'izao, dia inona no ataoko? Miazakazaka mibebaka, dorana. Reny fahazarana rehetra reny ny maizy ahy, esorina tsy kelikely, mba tsy hisy na dia kely aza, zay tsy maintsy dorana tanteraka ka ho lasa inona lavelona, tsisy nainanaina azo raisa. Inona ny antitra na inona ny fofona avoaka ny fiainako amin'ny fiteniko? Amin'ny fiteniko ve misy ny antitra ny Kristy? Ny fitondrantenako misy antitra ny Kristy ve? Ny zavatra rehetra ataoko misy ny antitra ny Kristy ve? Sa mahita ny soniako amin'ny zavatra rehetra atao? Fantaniana mipetraka ho ahy sy ho anao, fantaniana mipetraka amiko sy aminao. Rehefa misy zavatra mitranga, mety mampatezitra, mampalahelo, manerikiry, na tsy fantatro, antry ny niza no mivoaka, mariky ny niza no hita, toetra niza no hita. Fa raha eo ambonin'ny altaran'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao mety manao fahadisoana. Iza ny olombelona tsy mety diso, tsy misy an'izany. Indraindray mety diso, indraindray mety menjera. Rehefa mandeha any an-dalana mety tohana ianao, mety menjera. Fa n'iny zavatra nampienjeranao iny tsy natao fiainana, tsy hoe iny foana sendra lafo, andeha foana fandra eo indray dia ao foana. Tsy izay kosa. Hafa ny atao hoe sendra nanenjera, sendra lavo, misy ny hoe tena zay ny fiainana, zay foana ny azy. Ny fahazaran-dratsy misy fa ny fahazaran-dratsy mety ho afaka, miankina amin'ny hetahitako, miankina amin'ny hetahitanao. Andriamanitra mijery ny ao anatin'ny fo dia mahita. Rehefa mahita hetaheta sy faniriana lalina hoe te ho afaka, dia izy manafaka. Ary indra ny zanaka no manafaka dia tena ho afaka tokoa. Mety lavo ianao, n'olona matory ambony fandriana aza mety menjera maika, n'olona mandeha amin'ny lalan'ny tompo indraindray mety misy fanafitoenana maro isan-karazany mahatonga ilay Adama taloha, ilay olona taloha tena nitsangana amin'ny maty. Mety misy izay, fa Andriamanitra tsy manome tsiny, Andriamanitra tsy manameloka. Fantatr'Andriamanitra izay,
fa itsika no mila mitsotra ao anatrehany. Fa ny zava-dehibe aminy dia ny afatsika mitondra ny fanatitra ny tenatsika ao ambony altarany, tsy miafina, tsy manalavitra azy. Hitanareo ny fiainan'i Abrahama. Abrahama nanomboka tamin'ny fotoana izay nialany tamin'ny tranon'rainy izay niresantsika tamin'ny fandaharana teo alohan'ity dia nanomboka niaina ao anatin'ny tranon'ilay. Dia rehefa mandeha izy dia tonga amin'ny toerana anankiray dia manangana dia manamboatra ilay tranon'ilay izay hitoerany, ary eo akaikin' io tranon'ilay io dia manangana altara foana, tsy misaraka amin'ny altara. Toerana rehetra andehanany, maka vato dia manangana altara, toerana fanaovana fanatitra. Zany hoe fiainan'ny Adama tsy mifanaraka, azafady, ny fiainan'ny Adama tsy mifanalavitra amin'ny altaran'Andriamanitra. Zay no ohatra ho antsika. Ny fiainantsika dia tsy tokony mifanalavitra amin'ny altaran'Andriamanitra. Tsy hoe manangana toerana, maka toerana ao an-trano dia aty ny altara, tsy izay. Zava-panahy, zavatra ara-panahy no resahana, fa tsy zavatra ara-materialy. Zay no tonga ny Paoly apôstôly milaza averiko ilay ten'Andriamanitra hoe atolory ny tenareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy ataonareo. Fanompona ara-panahy, zavatra ara-panahy, altara ara-panahy, fanatitra ara-panahy. Tsy ny vola aman-karena, tsy zavatra, tsy fitaovana, fa ny tena kosiny momba ahy manontolo no ataoko miharihary ao anatrehan'Andriamanitra, no entiko ao anatin'ny fahazavana. Zay ny tompo, zay ny ten'Andriamanitra ambara amiko sy aminao. Tsy hoe rehefa any am-piangonana no masina, no mpivavaka be, matahotra an'Andriamanitra, ka rehefa tonga ao an-trano dia manalary ny akanjo tsara be nanaovana tany am-piangonana, fa manala ihany koa ilay endrika tsara be nentina tany am-piangonana. Ao am-piangonana tena mahafinaritra amin'olona rehetra, masina, montina, tena wow, anjely mihitsy. Fa rehefa tonga ao an-trano tena mandositra hatramin'ny isaka sy ny voalavo. Tsy resahana intsony ny vady aman-janaka, misy tava, misaritava. Hafa ny endrika ny am-piangonana, hafa ny fitondran-tena ao an-trano. Masika, tsy azo resahana, monjimonjy, pety, gidragidra, ady. Ohatrany hoe any am-piangonana ihany no misy an'Andriamanitra fa ao an-trano tsisy Andriamanitra. Na ohatrany hoe ny mpiara-mivavaka no Andriamanitra, reny no atahorana, no ajaina, fa ao an-trano tsisy Andriamanitra. Hafa ny fofona mivoaka ao am-piangonana, zavatra tsara mahafinaritra. Hafa ny fofona mivoaka ao an-trano, sy anevon'ny fiarahamonina. Mazay ny tiany Paoly lazaina. Atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, izay ankasitran'Andriamanitra. Aoka ho ankasitran'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny toerana rehetra. Naiza ny toerana misy atsika dia ankasitran'Andriamanitra ny amin'ny fitondran-tenantsika. Fa tsy ho tonga aza zavatra izany raha ny fiainako sy ny fiainanao
tsy apetraka ao ambony altaran'Andriamanitra ka dorana mandrakariva satria tsy avela ho faty ny afo. Zay le Levitikosy 1:5 aloha iverenantsika indray dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambony altara ka tsy avela ho faty. Mirehitra mandrakariva. Ny fiainantsika dia ao ambony altaran'Andriamanitra mandrakariva. Izy zavatra asehon'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika isan'andro amin'ny fotoana rehetra dia manaitry tena ao ambany tanany mahery dia mamela ny fanahy masina miasa ao anatsika, manova atsika, manamboatra atsika isan'andro isan'ora. Izay ny zavatra tiany Paoly ambara. Fa rehefa ny fiainantsika ao ambony altaran'Andriamanitra dia dorana ny zavatra rehetra. Dorana ny maizy atsika. Mandany tena tanteraka araka ny tenan'Andriamanitra. Raha misy tahana rakay, aoka izy andany tenany, aoka ho dorana daholo ka mitondra ny azo fijaliana ka anarakay. Dia ny fiainantsika amin'izay dia mamoaka inona? Antra izay ankasitran'Andriamanitra. Ankasitran'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao amin'izay. Ary ankasitran'Andriamanitra ny fanompoana ataontsika. Izay no fanatitra voalohany indrindra ary manandanja indrindra amin'Andriamanitra. Ny fiainako sy ny fiainanao. Ny momba ahy sy ny momba anao. Fa raha vao tsy ankasitran'Andriamanitra zany na inona karazana fanompoana, na inona karazana fanatitra izay asika tao tsy ho ankasitran'Andriamanitra na oviana na oviana. Tsy ho ekeny na oviana na oviana. Fa rehefa itsika manaiky rehefa itsika mitondra ny fiainantsika ao ambony altaran'Andriamanitra, rehefa itsika manaiky ny asan'ny fanahy masina ao anatsika izay manova atsika mba ahafahantsika hanahaka ny Kristy dia lasa inona? Andriamanitra rehefa mijery atsika tsy izaho sy anao no hitany fa Kristy no hitany ao anatsika. Ary izay le lazainy Paoly hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko. Dia fofon'ny Kristy, antitry ny Kristy no mivoaka avy ao anaty. Izay mahatonga an'Andriamanitra hankasitraka ny fanompoana izay ataontsika satria nahoana ilay Kristy ao anatsika no mitarika atsika. Ilay Kristy ao anatiko sy ao anatinao no manao ny zavatra rehetra. Tsy izahako tsony, tsy anao itsony. Korintiana 2:2-5. Fantro ny Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Hantro ny Kristy. Satria nahoana? Satria Kristy no velona ao anatiko. Satria Kristy no velona ao anatinao. Satria Kristy no mitondra ahy sy anao. Noho izany na inona mety zavatra mety ataoko ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mahita an'izany fa mahita Kristy ao anatiko sy ao anatinao.
Tsy le zavatra vita no jerevan'Andriamanitra, fa ny toe-poko no jerevan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mijery zava-bita, fa Andriamanitra mijery toe-po. Andriamanitra mijery toe-panahy, mijery tsy hita maso. Ilay Andriamanitra tsy hita maso, mijery amin'ny tsy hita maso. Mijery ny fototra izay iaingany ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny olombelona azo fitahana, fa Andriamanitra tsy azo fitahana, satria izy mijery ny fototra. Avy aiza ity zavatra ity? Avy aiza? Inona ny fototry nyzao teny izao? Inona ny fototry nyzao fihetsika izao? Inona ny fototry nyzao fanompona izao? Kristy ve no fototra? Samy nofo, fireharehana, fidedahana, sy ny sisa. Fitadavana voninahitra. Raha miresaka fanatitra ao anatin'ny testamenta taloha, matetika dia zavatra fanatitra tena hodorana. Matetika hoy aho fa misy fanatitra samihafa, fa Paoly izay tiany Paoly holazaina dia fanatitra hodorana. Misy altara dia misy fandoroana fanatitra, ary izay mitsy holazainy Paoly. Noho izany, raha vao misy fanatitra hodorana dia misy anitra ihany koa. Misy anitra izay miakatra ho any amin'Andriamanitra. Ary izay anitra izay no ankasitrahan'Andriamanitra raha ohatra ka ilay fanatitra tsy misy klema, raha ohatra ka masina ilay fanatitra, dia ankasitrahan'Andriamanitra zay. Ny zanak'Israely nanana fotoana manokana, fotoana fanaovana fanatitra hodorana. Raha taditsika ny tantaran'ny Elia, Elia sy Jezabela, dia nanao fanamby Elia tamin'izareo hoe samy miantso ny andaontsika hanao fanatitra hodorana, dia samy miantso ny Andriamaniny. Dia ho hitantsika hoe iza ilay Andriamanitra tena izy ilay Andriamanitra tena velona, iza ilay Andriamanitra mamaly vavaka. Daontsika hijery santionina kely, ampahany kely amin'izay teny izay, ao anatin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany, toko faha 8. Taditsika amaky ny andininy faha 9. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola naminany ihany izy hatramin'ny fotoana fanatitra hariva, nefa tsy nisy naninona namaly na nihaino azy akory. Misy ny fotoana izay lazaina ato hoe fotoanan'ny fanatitra hariva. Azo vakiana tsara hoe raha vakiana io Mpanjaka voalohany io, toko faha 8 hatramin'ny voalohany na ny teo aloha. Ny fotoanan'ny fanatitra hariva dia fotoana manokana, zay ny tena fotoana fivavahana tena ngeza be ho an'ny zanak'Israely tamin'izay, izany hoe amin'ny 3 ora tolakandro zay. Hitantsika ihany koa zay fotoana zay voalaza ao anatin'ny filazantsara ny lioka toko voalohany 10 mahita zay resaka izay, tsy le resaka Eli, fa ny resaka momba ny fotoanany fanatitra. Lioka toko voalohany 10. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany, nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny ditin-kazomanitra. Misy ora manokana
Zay le fomba fiantsony zareo azy hoe ora fandorona ny didikazomanitra. Satria amin'io fotoana io, amin'ny telotolakandro, de fotoana izay tena ny zanak'Israely mandoro didikazomanitra. Zany hoe misy zavatra hoe tena mamoaka amin'izao fotoana itsika manana ny atao hoe agarbati. Rehefa mandeha amin'ny magazin sasany any ho an'izay aty Tananarivo raha makany tsara lalàna de indraindray maheno karazana fofona tena didikazo manitra. De ny zanak'Israely nanao zay zavatra izay. Fa io fotoanany didikazo manitra io zany hoe fotoanany fivavahana, mivavaka zareo. Ary izay mihitsy ny nataony Eli tamin'ny fotoanany ny nanenjeany Jezabela ka nanao fanamby tamin'ny mpanjaka tamin'izay. Niandry ny fotoanany fandorona didikazomanitra. Tamin'io fotoana io izy no mivavaka. Hitanareo, na dia fanaovana fanatitra, na ny fotoana fandorona didikazomanitra, ny fandorona didikazomanitra mantsy manambara na maneho ny vavaka izay ataontsika. Amin'izao fotoana tsy mila mandoro didikazomanitra, fa ny didikazomanitra izay ataontsika amin'izao dia ny vavaka. Ny vavaka izay ataontsika dia miakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Zay le didikazomanitra amin'izao vanim-potoana ny fanekena vaovao izao. De ny fanatitra dorana ny tenatsika no entina ao ambony altara ho fanatitra velona masina. De inona ny vokatry n'izany? Andehantsika hiverina amin'ny Romanina 12 ka ny 12. Rehefa avy niresaka Paoly apôstôly ny mazava-dehibe ny hoe mila manatitra ny tenatsika ho fanatitra velona masina eo anatrehan'Andriamanitra izay ankasitrahany, dia zao ny toy ny teny Romanina 12 ka ny 2. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanaovaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Rehefa avy niresaka momba ny fanolorana ny tena ho fanatitra velona sady masina eo anatrehan'Andriamanitra, dia aorianan'izany inona no lazainy hoe aza manaraka ny fanao izao tontolo izao. Satria nahoana? Efa natolotra ny tena iray manontolo ho an'Andriamanitra, de tsy an'izao tontolo izao intsony fa an'Andriamanitra. Tsy afaka mijery ny fanao izao tontolo izao ka manaraka ny fanao izao tontolo izao. Fa misaraka lalana anankiroa samy hafa tanteraka. Aza manaraka, aza makatahaka ny fanao izao tontolo izao. Fa mila miova, manomboka aiza? Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Satria ny saina no manaraka no mijery ny maso reto maso ara-nofo reto, de mijery ny zava-misy ety sy eroa, de mampita an'izany ao anatin'ny saina, de ny saina mitondra ao anatin'ny fo, de lasa inona? Manaraka. Tsy ny saina intsony no mibaiko, tsy ny saina intsony no mitarika, fa ny fanan'Andriamanitra. Izay tary ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Io saina io no anisany izay entina ambony altara hodorana. Taditsika ny fanazavana hatramin'ny voalohany
Rehefa apetraka ambony altara dia dorana ny zavatra rehetra mandra-pahatonga azy ho lavenina. Ny nofo tsy baikony nofo intsony, tsy mankatony sitrapony nofo intsony, tsy manota amin'ny alalan'ny nofo intsony, fa ny ao anatiny ihany koa ny hita maso sy ny tsy hita maso. Zany hoe hatramin'ny saina sy ny eritreritra dia dorana ihany koa. Zay ne averiko indray ny teny Paoly, tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko. Manana inona? Manana ny sain'i Kristy. Zao no lazainy Korintianina 1:2-9. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Satria nahoana? Ny saiko sy ny sainao dia efa napetraka ao ambonin'ny altaran'Andriamanitra ka nidorana. Zany hoe tsy mandeha araka ny saiko intsony, tsy mandeha araka ny eritreritro intsony, tsy miankina amin'ny fihevitro intsony. Satria nahoana? Kristy no velona ao anatiko sy ao anatinao. Zay ny zavatra tiany Paoly ambara. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Raha mbola ny saina no mibaiko, raha mbola ny hevitro no henoina, no arahana, dia anaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Satria ny saiko any izao tontolo izao. Ny saiko mihevitra araka n'izay hita maso, araka ny fahazarana sy ny sisa. Fa miova, hoy izy Paoly apôstôly, miova, mila fiovana ara-tsaina. Fa tsy possible zay raha ohatra ka tsy mamela ny fanahy masina, ny fanan'Andriamanitra hanapaka sy hanjaka ho antsika. Tsy ho possible zay raha tsy mandany tena. Miova amin'ny fanaovaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy miova ny toe-tsaina dia tsy hafantatra na oviana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fomba hahafahako sy hahafahanao hafantatra sy hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, mila mandany tena, mila manafoana ny saina, mila entina ihany koa ny saina ao ambony altaran'Andriamanitra ka ho dorana. Zay no atao hoe mandany tena. Fanamby izay fanamby lehibe ho ahy sy ho anao. Ny saina mety manome hevitra, manome toromarika, manana fomba fijery, ary izay anisan'ny zavatra tena mitranga mampiteraka olana amin'olona, amin'ny mpivady sy ny sisa. Samy manana ny heviny. Rehefa misy olona anankiroa miady ka tsy mahita vahaolana, tsy mety rava ny ady, mahatonga an'izay dia satria samy manana ny sainy, samy mihevitra hoe manana rariny. Zao foana ny zavatra lazaiko amin'olona izay tena manantona ahy dia miresaka olana. Dia zao ny teniko. Rehefa ohatra mpivady tsy mifankahazo, zao foana ny teniko. Anareo mahatonga anareo tena tsy mifankahazo satria samy manana ny heviny, samy ziriziriny amin'ny heviny.
Hevitra anankiroa zay miady hevitra anankiroa zay tsy mifankahazo raha ohatra ka za ihany koa mitondra ny hevitro ny am'izay anankiroa tsy mifankahazo maika rehefa ampianaray de telo tsy vao maika gravy fa raha zanak'Andriamanitra ny olona zao foana ny tenako andaotsika satria samy kristiana samy zanak'Andriamanitra de andehitsika hitady ny fihevitry ny tompo fa raha ohatra ka za sy ianareo samy manaiky ny fihevitry ny tompo ho rava ny ady rehetra ho rava ny olana rehetra raha mamela an'Andriamanitra hanapaka ao anatin'ny fiainantsika raha manaiky ny fitarian'ny fanahy masina raha manaiky mipetraka ambaniny fitarian'ny fanahy masina milamina ny zavatra rehetra satria tsy ny saina intsony no mbaiko satria raha saina samy manana sainy sasany tena be saina mihoatra ny hafa fa io saina io tsy mitarika atsika na oviana amin'ny sitrapon'Andriamanitra na oviana zay nylaizain'ny Paoly miova amin'ny fanaovaozana ny saina hamantaranareo zay ny condition fepetra raha te hafantatra hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra raha te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra de mila miova amin'ny fanaovaozana ny saina fa raha vao miova amin'ny fanaovaozana ny saina de hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady ankasitrahana no marina zay ny lalana riavana malala zay ny lalana makany an-danitra efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao tsara zay fa misy lalana izay tsy maintsy izorana ary izay ny lalana nolazain'i Jesosy hoe raha misy tahanaraka ahy aoka izy andany tenany aoka izy andany sainy ry be koko isany aoka izy andany ny sainy aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana tsy mora io fanamby sarotra fa zay ny lalana izay azona ilay saroboninahitra no manotompo ho ahy sy ho anao ho an'izay rehetra matahotra sy meno azy dain'i Jesosy ianao sotranao tompony amin'ny teninao izay mampianatra anay izay mananatra anay izay manoro hevitra anay izay mampiseho anay ny lalana tokony hizoranay mba tsy ho tratra orena sotranao tompo satria ampitiavana no itenenanao anay sotrany amin'ny fanambarana rehetra izay omenao anay mankasitraka anao tompo ho anao irerian'ny voninahitra ianao ilay hatry zay ka mandraka izay sotranao Jesosy amen zay ny programantsika zay ny fotoanantsika androany de manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray de tain'i Jesosy fa tena tiako anareo de raha maniry fandray aminay dia io amban'io ny laharana tarby izay ahafahanao mifandray aminay fa misy ihany koa ny page Facebook izay ahafahanao mitsidika ny iaino sy hijery ny fandaharana rehetra izay efa vita dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fahazotoanao dia ny tompo mombanao ny tompo hitahanao manokana ianao sy ny angonanao dia tain'i Jesosy dia ao manaraka indray tain'ny tompo tiako anareo